Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandaharana Zarahay Mahasoa ity. Fandaharana ifampisarana izay rehetra mahasoa ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona. Dr Jean-Luc Raveloarmisy no manolotra ny fandaharana ary iarahana miasa amin'ny AZ Radio Television izany fandaharana izany. Efa teo amin'ny tapabolona teo angamba isika izay no tsy nisy ny fandaharana taoriana ny fanofanana sy ny fihaonana izay nataoko tany Antananarivo sy tany Ambatondrazaka. Nisy any moa fanazavana efa natao teto nataon'Andriamatoa Fidèle ny amin'ny antony tsy nisy ny fandaharana ka dia mbola mamerina ny fialantsiny ho antsika rehetra izay niandry fa be dia be ny dia fitsidihana tany ivelany nataoko nandritra ny volana May, volana Jona, volana Jolay iny dia rehefa tonga taty Etats-Unis dia tsy maintsy manatotosa ihany koa ny adidy aman'andraikitra amin'ny toeram-piasana sy ny fikarakarana ny vady aman-janaka ka dia tena iarahan-tsiny be dia be aminareo izay nanantena ny anaraka ny fandaharana tsy tapaka isan'andro. Manomboka izao izany dia ho kendrentsika nisy ny fandaharana isan'andro ho atomboka androany izany arak'izay tratra. Izy ity moa arak'izay fanambara sy na verimberoko hatramin'izay dia fifampisarana, fifanasoavana ka lohalarana aloha ny asa fivelomana sy ny fikarakarana ny fianakaviana ary ny tokantrano. Fa na izany na tsy izany dia hoezahako ny hanao fandaharana, hanotra fandaharana isan'andro ho antsika. Araka ny fanazavana ihany koa izay nataon'ny rahalahy Fidèle dia hisy fanatsarana ny fandaharantsika. Mbola eo am-pandaminana azy zany izaho amin'izao fotoana izao dia mbola tsy tafavoaka aloha amin'ity fandaharana ataontsika amin'ity herinandro ity fa ny kendrena dia ho atao fahitalavitra ho jerena ilay izy zany vidéo moa izany fa tsy tena hoe fahitalavitra mba ahitanareo izany ny toromarika rehetra. Fa mandra-pahavitan'izay aloha dia hisotra amin'ny mahazatra isika ka ialahan-tsiny tsy hoe diso akory ny fanazavana nataon'ny rahalahy Fidèle fa ny tenako mihitsy no mbola tsy nahatafavoaka an'ilay izy arak'izay nolazaiko izay hoe be ny asa aman-draharaha noho ny dia lavabe izay nataoko tatoato mamarana ny telo volana faha-efatra izay izao aty fotoana fitsarana ny devoiran'ny mpianatra sy ny sisa sy ny sisa. Ka ny raharaha toy izao izany tsy lohalarana fa ny asa fivelomana sy ny tokantrano lohalarana dia voaterina ampiandrasana kely izany ny programantsika ka dia mialana tsiny ry tompoko fa ho karakaraina izany izay ho amboarina ilay izy tsy misy fahadisoan'ny Fidèle na ny AZ Radio Television na velively ny amin'ny tsy nahatotosana izay rehetra izay fa noho ny tsy fahafahamanao avy amin'ny tenako fa ho karakaraina izay fanovana izay hanatsarana azy dia ampitaina amintsika eo. Fanampin'izay ny zavatra tsapako tamin'ireny fihaonana be dia be ny fanaovana sy ny fahatongavanareo ataoko hoe anarivo ny raha atao Antananarivo satria fandimby ilay olona tonga tao raha nisy anay teo izany dia mahatratra arivo mahery ny olona nanatrika tahaka an'izany koa izany tany Ambatondrazaka anjatony ny zavatra tsapa dia mazava amintsika ny toromarika fa mila taritarina bebe kokoa eo amin'ny fanatanterahana izany sy amin'ny fitadiavana an'ilay fatsim-pianarana ka ho ezahina izany ny hanatsarana azy hanazavana azy bebe kokoa mba tsy hanahirana antsika rehetra. Ny fanazavana farany ataoko ihany koa dia izao hoe ny fandaharantsika androany izany manomboka izao izany ny fandaharantsika dia asiana laharana ilay izy satria amin'izay fotoana izay izany dia mba tsy sahirana ianareo mitady azy ao amin'ny Facebook page ny AZ Radio Television sy ny Facebook page antsoina hoe Zarahay Mahasoa. Zarahay Mahasoa teny tokana ny Zarahay Mahasoa Facebook page sy ihany koa ny Facebook page ny asa ho an'ny Madagasikara izay fikambanana tarihiko natao izany io mba ho fanetsehana sy fanasoavana ny firenena. Ka Facebook page telo izany no azonareo jerena AZ Radio Television Zarahay Mahasoa, Zarahay teny mitambatra, Mahasoa, Zarahay Mahasoa ary ny asa ho an'ny Madagasikara. Dia asiantsika laharana izany ilay izy manomboka izao dia misy lohateny dia rehefa mitady azy ianareo amin'izay fotoana izay dia tsy sahirana. Miaraka amin'izay ihany koa dia misy ny fanazavana an-tsoratra ka ny fandaharana androany izany
Mbola tsy vitako zao ilay fanazavana an-tsoratra fa amin'ny 20 Alatsinainy alina zany no manao an'ity firaketam-peo ity ka tsy tratrako ny haritoranao azy fa ho amboarina ilay izy dia mba omenareo fotoana kely rahampitso izany hoe rahampitso lazaiko zany talata any amintsika any Madagasikara. Mety rahampitso folakandro ihany zany vao tafapetraka miaraka amin'ny horonan-peo. Ity horonan-peo ity zany ny toromarika fanazavana an-tsoratra ahitanareo azy ao amin'ny Facebook page AZ Radio Télévision, Facebook page Zarahay Mahasoa ahy manokana, dia ny Facebook page Asa ho an'i Madagasikara. Ao zany no ahitanareo ny horonan-peo sy ny fanazavana an-tsoratra mitovy mihitsy amin'ny fandaharana androany. Ny lohatenin'ny fandaharantsika androany zany lohatenin'ny fandaharantsika androany anio moa zany anio talata fahaeniny volana aogositra. Ny lohatenin'ny fandaharantsika anio talata fahaeniny volana aogositra dia hoe fandarana laharana voalohany, fipetrany kapobeny azona vatsim-pianarana, vatsim-pianarana ho an'ny Tsekoslovakia ary vatsim-pianarana hianatra any amin'ny ilay antsoina hoe Clark University aty Etats-Unis. Ny lohatenin'ny fandaharantsika anio talata fahaenina volana aogositra, fandarana laharana voalohany dia hoe fipetraka kapobeny azona vatsim-pianarana, vatsim-pianarana ho an'ny Tsekoslovakia sy Clark University aty Etats-Unis. Fandarana voalohany androany fahaenina ny volana aogositra zany talata fahaenina volana aogositra, fandarana voalohany mitondra ny lohateny hoe fipetrany kapobeny azona vatsim-pianarana, vatsim-pianarana hianatra ho an'ny Tsekoslovakia sy Clark University aty Etats-Unis. Izay zany ny lohaten'ny fandaharantsika androany dia anjaranareo zany mitady azy mijery an'izay laharana izay ao amin'ny Facebook page AZ Radio Télévision na Facebook page Zarahay Mahasoa na Facebook page Asa ho an'i Madagasikara. Ny fandaharantsika zany dia hamaliana ny ankamaroan'ireo fanontaniana rehetra izay voaraiko hatramin'izao zany tsy voavaly rehetra fa ny ainga avy tamin'ilay fanofanana rehetra natao tany dia misy fanontaniana zany rehefa natambatambatra dia toy izao zany ilay fanontaniana. Fanontaniana zany dia hoe ahoana moa zany no azahoako ahafantarako ny fepetra-takiana azahoana vatsim-pianarana. Valiako aloha zany izay fanontaniana izay inavy ireo fepetra-takiana azahoana vatsim-pianarana dia avy eo amin'izay zany mizotra manome vatsim-pianarana anankiroa hianatra ny Tsekoslovakia sy hianatra any amin'ilay université antsoina hoe Clark University aty Etats-Unis. Manomboka izao zany ny fandaharantsika dia hisy fanolorana vatsim-pianarana foana isaky ny fandaharana tsirairay. Hiditra lalindalina kokoa isika araka ny resaka ny fanaovana Esra la Fidèle izay efa nazavaina taminareo ihany koa. Eny ary, fanontaniana voalohany. Ahoana no ahafantarako na inavy ireo fepetra ilaina mba ahazoana vatsim-pianarana? Izao zany ilay izy. Tsotra be ny valin'io, tsy hoe satria tsika mahantra na tsy hoe isika avy amin'ny tany andalam-pandrosoana na hoe tsika tsy manam-bola dia mahazo vatsim-pianarana. Tsy izay ilay izy. Fa izao mahazo vatsim-pianarana isika satria mendrika ny hahazo vatsim-pianarana. Mendrika ny hazo isika dia mahazo, fa tsy hoe mahantra na sahirana na avy amin'ny tany andalam-pandrosoana. Ireto zany ireo fepetra farany ambany takiany ny anjerimanontolo amin'ny ankapobeny ho an'ireo rehetra izay mangataka vatsim-pianarana. Voalohany dia tsy maintsy avy amin'ilay faritra na ilay firenena voalaza zany ianao. Ka rehefa mahita zany isika filazana vatsim-pianarana dia jereo tsara raha milaza izy hoe mpianatra avy any Afrika, kontinanta afrikana, na mpianatra avy any Madagasikara raha lazainy mazava tsara, na koa lazainy hoe mpianatra avy amin'ny firenena tsy voafaritra. Izay zany voalohany. Matetika zany amin'ny ankapobeny dia lazainy mihitsy hoe ity vatsim-pianarana ity dia natokana ho an'ireo mpianatra avy amin'ny toerana anankiray mazava tsara. Ho antsika moa zany kontinanta afrikana na Madagasikara na avy amin'ny firenena tsy voafaritra. Ilay tsy voafaritra lazainy eo zany lazainy fotsiny hoe avy amin'ny firenena rehetrarehetra. Marihako ihany koa fa tsara jerena fa matetika misy vatsim-pianarana manokana natao ho an'ny vehivavy. Fepetra faharoa, amin'ny ankapobeny dia misy ihany koa ny feataona. Io moa zany tsy dia tena resahako loatra satria ilay feataona dia matetika mahakasika ireo izay haka lisansa. Izany hoe ireo izay mbola tsy manana lisansa, fa ho an'ny olona izay haka maîtrise sy doctorat dia matetika tsy misy feim-potoana io. Jereo tsara zany raha misy zany feim-potoana takiana, fa amin'ny ankapobeny io tsy misy. Indrindra moa raha te hianatra aty Etats-Unis ianao
ka haka maîtrise doctorat ohatra dia tsy misy an'izany fetaona izany. Fepetra fahatelo dia mazava ho azy tsy maintsy manana baccalauréat farafahakeliny izany tsy maintsy manana baccalauréat ireo rehetra izay te haka lisansa azafady tsy maintsy manana baccalauréat izay rehetra te haka lisansa. Ireo rehetra izay te haka maîtrise kosa dia tsy maintsy manana lisansa ary ireo rehetra te haka doctorat dia tsy maintsy manana maîtrise. Tsy maintsy manana baccalauréat izay rehetra te haka lisansa, tsy maintsy manana lisansa izay te haka maîtrise, tsy maintsy manana maîtrise izay te haka doctorat. Marihako anefa, marihako tsara fa maro ihany amin'izao fotoana ny université izay mamela olona efa manana lisansa tonga dia haka doctorat avy hatrany. Manana lisansa tonga dia haka doctorat avy hatrany. Iny izany anjarantsika mamaky tsara ilay toromarika takiana amin'ilay fepetra. Fepetra fahaefatra izany ho an'ireo momba ny hoe vazaona vatsim-pianarana. Fepetra fototra izany ho resahako, ny fepetra farany kely indrindra takiana dia izao tsy maintsy isika mangataka. Izany hoe tsy maintsy mahafeno izany ny fepetra rehetra takiana ahavoray hianatra amin'ilay lalam-piofanana aloha. Tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana hianatra amin'ilay lalam-piofanana aloha. Izany hoe raha ohatra izany ianao te hanao haka lisansa amin'ny taranja lalam-piofanana momba ny kajy, lalam-piofanana momba ny fampianarana, lalam-piofanana momba ny simia dia mangataka aloha ianao, mangataka hianatra ao amin'ilay université na ilay anjerimanontolo aloha ianao. Dia matetika izany iny ny fepetra takiana angatao raha mangataka aloha ianao hianatra ao. Rehefa voaray mianatra ao ianao izany izay vao mangataka an'ilay vatsim-pianarana. Na amin'ilay ianao mangataka hianatra ao iny tonga dia efa mameno ny taratasy momba ny vatsim-pianarana. Ho resahako izay ohatra izao avy eo hanome ohatra anareo ilay université Clark University aty États-Unis any amin'ny fanjakana Massachusetts dia ny fangatahana vatsim-pianarana dia mianga amin'ny fangatahana hianatra ao aloha. Mila voaray ao izany ianao dia amin'iny ilay fangatahanao hianatra ao iny tonga dia eo ianao no mameno ny fangatahana vatsim-pianarana avy hatrany. Dia valiany miaraka hoe voaray ianao dia mahazo vatsim-pianarana. Fa ohatra indray izao ny any Tchécoslovaquie dia mangataka hianatra amin'ny université any Tchécoslovaquie aloha ianao. Voaray ianao, izay ianao vao mangataka indray ilay vatsim-pianarana. Izay izany atao mazava tsara izay mba tsy hanahirana antsika. Ny fepetra fahadimy, fepetra fototra dia izao amin'ny ankapobeny ny firenena rehetra dia saika mampianatra amin'ny teny anglisy avokoa. Averiko tsara, hazavaiko tsara izay mba tsy hanahirana antsika. Izany hoe raha te hianatra ny Frantsa ianao mazava ho azy fa teny frantsay, te hianatra ny Belzika teny frantsay. Fa amin'izao fotoana izany dia efa be dia be ny mampiasa ny teny anglisy ho teny fototra fampianarana. Ka ilaina izany mahay teny anglisy dia io izany no mahatonga an'ilay fifaninanana fahakana izany ny fahafantarantsika ny teny anglisy dia misy an'ilay fanadinana antsoina hoe TOEFL na IELTS na IELTS. Dia io tsy diplôma fa fotsiny famantarana hoe hatraizana fahalalanao ny teny anglisy. Dia io raha ny Madagasikara dia azonareo jerena amin'ny centre culturel américaine na makany a CNELA ianareo. Ao CNELA, ny CNELA eo tetezana tsy tetezana moa izany fa amin'ny tunnel ambany dia eo ianareo izany manontany. Ny CNELA indray mantsy izany dia ny fepetra takiana ianarana any Angletera anao ny fanadinana izay karakara. Ka maro izany ny firenena mampianatra amin'ny teny anglisy na dia tsy mampiasa ny fiteny anglisy aza izy ao amin'ny firenena. Ohatra ilay Tchécoslovaquie lazaiko anareo dia afaka mianatra any Tchécoslovaquie isika mampiasa ny teny anglisy. Fa raha ohatra indray isika izany tsy mahay teny anglisy fa vonona ny hianatra ny teny ampiasaina Tchécoslovaquie dia Tchécoslovaque izany dia tsaika izany azafady dia mianatra ampianarina herintaona omeny vatsim-pianarana ianao hianarana an'izay fiteny izay mandritra ny herintaona izay ianao vao mahazo mianatra. Ireo izany ny fepetra fototra. Fototra ireo fa kosa misy fepetra hafa takian'ilay anjerimanontolo ohatra ny naoty izany. Ny naoty amin'ny ankapobeny dia izao tsorina ilay izy fa ny naoty dia mila tsara mba hahafahanao mifanina satria tsy hanao irery ny mpangataka vatsim-pianarana, tsy hanao irery ny mpangataka vatsim-pianarana, tsy isika irery ny mangataka vatsim-pianarana fa ny naoty izany dia mila tsara.
Io tsara io zany dia miresaka zany isika farafahakeliny dia 420. Tsy tokony hisy naoty amin'ny taranja latsaky ny 420. Fa ny ambonin'izay ny tena tsara. 7 na 820. Dia ilaza zany isika ahoana raha miseno azahoana izany zavatra enjana be anie zany. Ekeko tena enjana izany. Fa izao ilay izy moa zany tsy voatery hoe naoty irery no jereny fa misy zavatra hafa ihany koa. Fa araka izay tratra dia raha mbola afaka manatsara ny naoty ianao dia hatsara ny naotinao. Rehefa tsy afaka manatsara ny naoty moa ianao dia akory atao fa dia tsy afaka manatsara ianao zany fa any amin'ny zavatra hafa indray zany no manavotra. Ka ireo zany ny fototra farany kely indrindra. Raha ampitso zany dia ho tohizako ihany koa mbola hanazava ireo fototra ireo ihany koa zany fepetra fototra. Fa satria mo-Antsasakadiny ihany no anjarako dia hiditra hanazava ny vatsim-pianarana ho an'ny Tchécoslovaquie sy ny vatsim-pianarana hianatra amin'ilay Clark University aty États-Unis. Fa raha ampitso zany amin'ny alarobia fandarana faharoa dia hiresaka indray zany fanampiny fepetra fanampiny. Averiko reto zany fepetra fototra mila azo. Voalohany, jereo tsara aloha hoe le firenena voalaza ve ao anatiny Afrikana na Madagasikara na tsy voalaza le firenena fa dia hoe mpianatra avy amin'ny firenena rehetra. Jereo ihany koa fa misy vatsim-pianarana natokana ho an'ny vehivavy. Faharoa dia jereo tsara ny taona raha mahatratra. Kanefa ny amin'ny ankapobeny tsy misy feim-potoana indrindrandrindra ho an'ireo izay te haka maîtrise na haka doctorat. Fanampin'izay diplôma raha te haka lisansa mila manana bac. Raha te haka maîtrise mila mahazo lisansa. Raha te mahazo lisansa efa avy any Madagasikara zany. Raha te haka doctorat mila manana maîtrise avy any Madagasikara. Dia jerena tsara ihany koa zany hoe fantarina fa amin'ny ankapobeny dia mangataka ho voaray hianatra ao mihitsy aloha ianao izay vao mangataka vatsim-pianarana na amin'ilay fangatahana hianatra ao zany efa misy toerana anankiray tsipihana hoe izaho koa dia mangataka vatsim-pianarana. Dia ny manaraka ny fahaizana teny anglisy, izany hoe amin'ny ankapobeny ny firenena rehetra dia mampiasa teny anglisy dia eo zany anaovana an'ilay fitsapahana fahalalana teny anglisy ilay antsoina hoe TOEFL na IELTS. Io zany azonareo jerena any amin'ny centre culturel américain. Kanefa be dia be ny firenena, be dia be ny firenena tsy mitaky teny anglisy satria tsy teny anglisy ny fampiasany fa mila mahay teny frantsay ianao na raha tsy fiteny mahazatra ny fiteny ohatra Tchécoslovaquie ilay anaovako ohatra avy eo zany dia misy fampianarana teny manokana ataon'izareo mandritra ny herintaona izay ianao vao miditra ny fianarana ataonao. Dia ny fepetra farany ny lazaiko teo, fepetra farany ambany ireo fototra dia naoty tsara farafahakeliny 420 fa ny tena tsara dia ny ambonin'ny 720. Mety ilaza ianao hoe tsy avotra zany fa tsy manana an'io raha ampitso indray tsika miresaka hoe inona no azo atao momba an'izay. Zao ary andefa hanome ohatra zany araka ilay lazaiko teo isan'andro sika zany dia ianao an'ity avy hatrany dia hanolotra vatsim-pianarana mba ahitanareo zany ahafantaranareo hoe isan'andro nisy vatsim-pianarana atolotra dia ahalalànareo hoe efa misy azonay jerena avy hatrany. Ny fanazavana androany zany fandaharantsika io dia hitanareo an-tsoratra sy raikim-peo talata hariva any satria mbola andeha hatory aloha fa miraiky 12 alina zao aty miraiky 16 alina zao aty ialana tsiny andeha hatory aloha efa mifondray vao mandrafitra azy dia afaka mamaky azy ianareo jerenareo amin'ilay tarem-boky ny tarem-boky pejy AZ radio télévision na tarem-boky pejy Zarahay Mahasoa, ny Zarahay miteny iray mitambatra, Zarahay Mahasoa izay ahy manokana na koa ny tarem-boky pejy Facebook page any Asa ho an'ny Madagasikara izay fikambanana tarehiko. Eny ary resaka avy hatrany isika zany momba ny vatsim-pianarana izay avoakan'ny omen'ny fanjakana Tchécoslovaque zany. Ireo zany fanjakana tchèque moa zany izy amin'izao fotoana izao izay moa zany ny filaza azy amin'izao fotoana izao dia io vatsim-pianarana tchèque io zany avy any amin'ny gouvernemanta tchèque. Izay ilay izy gouvernemanta tchèque efa tsy Tchécoslovaquie intsony fa gouvernemanta tchèque. Io vatsim-pianarana io zany dia natao ho an'ny firenena rehetra avy amin'ny tany andalam-pandrosoana. Dia fianarana ho an'ireo izay haka maîtrise, haka maîtrise izy fa afaka izy tonga dia mianatra miteny anglisy na koa afaka koa izy mena vatsim-pianarana hianatra ny fiteny tchèque izay anaovana ny teny fampianarana. Na
Olona ihany koa haka maîtrise na hanao doctorat. Dia haka maîtrise na hanao doctorat dia io zany dia ireo olona izay te hianatra amin'ny teny anglisy dia io vatsim-pianarana io izy dia natokana manokana ho an'ireo izay efa manana baccalauréat, manana azafady, manana maîtrise na manana licence, manana maîtrise na manana licence ka te hianatra amin'ny teny anglisy. Dia inona avy ny taranja voakasika amin'izany dia ny taranja rehetra amin'ny lafiny momba ny ekônomia zany na fitantanana orinasa. Tafiditra anatin'izay ihany koa ny resaka business management, gestion d'entreprise, ny fitantanana ara-bola, marketing. Tafiditra anatin'izay koa ny resaka finansa manokana, fitantanana sy toe-karena. Ao anatin'izay koa zany ny resaka rehetra momba ny fambolena, fitantanana ny harena kibon-tany, ny rano, ny hazo, ny ala, ny tontolo iainana. Tafiditra anatin'izay ihany koa ny fampandrosoana iraisam-pirenena, fitantanana ny lafiny fambolena sy fiompiana, fampandrosoana ambanivohitra, fitantanana ny lafiny tontolo iainana sy ny ekôlôjia, fitantanana ihany koa ny hazo, ny biby ary ny ala. Resaka ihany koa momba ny sakafo, fanodinana ny sakafo fidiram-bola, sakafo ihany koa azo tehirizina, ny fikarakarana biby, vétérinaire sy ny fahasalamana momba ny sakafo dietetika. Voakasika anatin'izay ihany koa ny resaka informatika, ny solosaina rehetrarehetra, ny lafiny momba ny enjeniera, ny lafiny momba ny tontolo iainana, ny momba ny energetics, izany hoe ny lafiny fanodinana milina rehetra sy ny fanajarana momba ny fampitaovana araka ny milina miditra lalina amin'ny lafiny enjeniera. Ireo rehetra ireo zany dia natao ho an'ny mponina ny tanora rehetra avy amin'ny tany andalam-pandrosoana ka haka maîtrise na haka doctorat. Dia izao mbola tsy misokatra ny fisoratana anarana amin'izy io. Fa nareo zany izao mety ho gaga ary maninona ary no tonga dia resahanao ny zavatra mbola tsy misokatra ve dia resahanao? Ny antony dia tsotra iresahako azy. Alefako aminareo zany ny roy dia jerenareo ilay roy rapitso talata folakandro zany talata folakandro, sao dia gaga nareo amin'ilay rapitso latsinain'ny alina manao azy ity. Dia rapitso zany izy aty aminay zany fa ny talata zany nareo maheno ny fandaharana. Dia ameko ilay roy, ny antony dia tsotra. Ny daty farany fametrahana fangatahana amin'ity vatsim-pianarana omen'ny fanjakana tsaika ity dia faran'ny volana septambra amin'ity taona ity. Faran'ny volana septambra amin'ity taona ity. Izao anefany ny fanazavana rehetra momba ny fisoratana anarana dia avoakany amin'ity volana aogositra ity, fiandohan'ny volana aogositra. Androany moa zany efa fahaeniny volana aogositra, talata fahaeniny volana aogositra nefa mbola tsy nivoaka ilay izy. Ka noho izany mba tsy hampitarazoka dia omeko anareo ny roy nampiasaina tamin'ny taon-dasa. Dia jerenareo matetika io roy io ahitanareo ny toromarikany amin'ity taona ity. Aza adino fa ny fangatahana fametrahana, daty farany fametrahana fangatahana hianatra amin'ny taona ho avy, amin'ny taona 2024 zany sy 2024 dia mikatona amin'ny fahatelopolo ny volana septambra amin'ity taona ity. Noho izany dia omeko anareo ny roy izay mbola daty ny fepetra tamin'ity taona ity fa kosa ny fepetra rehetra dia mitovy ihany. Io ilay nazavaiko anareo tamin'ny fanofanana, mitovy foana ilay izy fa ny daty no samihafa. Dia ahafahanao zany manomana ny tenanao, manomana ny taratasy rehetra ilaina mba hahatonga anao zany tsy ho taraiky. Vatsim-pianarana ho an'ny tsaika. Daty farany fametrahana fangatahana fahatelopolo ny volana septambra. Jereo ny roy izay omeko anareo ao amin'ny Facebook page AZ Radio Télévision, Facebook page Zarahay Mahasoa, Facebook page Asa Hoan'i Madagasikara, samy ahitanareo azy avy. Mariako fa ny roy omeko anareo dia roy nampiasaina tamin'ny taon-dasa fa mbola tsy nivoaka ny fepetra amin'ity taona ity ny fangatahana. Fa araka ny lazaiko teo amin'ny fahatelopolo ny volana septambra amin'ity taona ity no mikatona ny fangatahana amin'ny taona ho avy ary hivoaka tsy ho ela ny fepetra takiana ho an'izay hangataka hianatra amin'ny taona manaraka io. Izay hiditra amin'ny taona 2024 zany. Ka anjaranao zany mijery ny takiana tamin'ny taon-dasa fa mitovy ihany ny fepetra. Izay ny momba ilay vatsim-pianarana any tsaika. Vatsim-pianarana manaraka indray dia hianatra amin'ny Clark University aty États-Unis any fanjakan'ny
Massachusetts. Dia zao zany tadidio ty fa ny vatsim-pianarana dia natokana ho an'ny mpianatra haka lisansa zafady, mpianatra haka lisansa, zay ilay vatsim-pianarana. Ka io vatsim-pianarana io dia misy karazany be dia be, fa manomboka amin'ny voalohan'ny volana aogositra zao zany dia efa afaka mangataka ianareo dia ho hitanareo koa zany ny roy amin'io ho apetrantsika ao amin'ilay tranokala, ny tsy tranokala azafady, apetrantsika amin'ny Facebook page AZ Radio Télévision, Facebook page Zarahay Mahasoa, Facebook page Asahoan'i Madagasikara. Ilay Clark University io zany dia natao andreo izay haka lisansa. Dia izao no mahafinaritra amin'ity vatsim-pianarana ity. Misy be dia be ny vatsim-pianarana atolony ho an'ny mpianatra rehetra avy amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Izany hoe hifaninanana izy io. Dia izay tsara noty sy izay nahavita ihany koa misy fepetra, ao zany ilay noty, fa misy fepetra hafa. Io zany no hanomezako ohatra anareo hoe rehefa noty zany tsy dia tsara dia ezahana indray any amin'ilay fepetra hafa zany no fenoana. Fepetra hafa no fenoana. Ka toy izao zany aloha ny fimpitoana farany fametrahana fangatahana. Raha ohatra ianao zany te hiditra hianatra, efa manana baky ianao, te hiditra hianatra amin'ny volana janoary izao, te hiditra hianatra amin'ny volana janoary ho avy izao, janoary 2024, dia ny fimpitoana farany hametrahanao fangatahana dia ny voalohan'ny volana oktobra amin'ity taona ity. Raha te hiditra hianatra amin'ny voalohan'ny volana janoary amin'ny taona 2024 ianao dia ny fimpitoana farany hametrahanao fangatahana dia ny voalohan'ny volana oktobra amin'ity taona ity. Fa raha ohatra indray ianao zany te hianatra, hiditra hianatra amin'ny volana septambra, volana aogositra 2024 amin'ny taona ho avy zany, dia raha tianao ho raisiny zareo ho dinihany avy hatrany zany ny fangatahanao ka ataonao hoe lohalaharana ianao, dia mila ataonao ny fangatahana alohan'ny voalohan'ny volana novambra. Raha te hiditra amin'ny aogositra 2024 zany ianao dia alohan'ny volana novambra amin'ity taona ity ianao mangataka. Fa raha ohatra indray zany te hianatra hiditra amin'ny volana janoary 2024 dia amin'ny voalohan'ny volana oktobra indray ianao no mangataka. Be dia be vatsim-pianarana amin'ny Clark University, be dia be. Ary raha ohatra zany ka mahafeno fepetra rehetra zany ianao, mahafeno fepetra rehetra dia afaka ny hianatra maimaim-poanao ianao. Ho alefantsika eo ilay roy, hitanareo ilay fanazavana, tsy maintsy miditra cyber zany nareo. Zay moa zany ny tsinon'izy ity, tsy maintsy miditra cyber ianareo fa tsy hitanareo amin'ny Facebook eo ny Tsiprieny, tsy maintsy miditra cyber ianareo. Ka be dia be zany karazana vatsim-pianarana ao. Fa ny fepetrany dia izao, mangataka hianatra ao aloha ianao. Dia rehefa mangataka hianatra ao zany ianao dia efa misy toerana hanamarianao hoe izaho mila vatsim-pianarana. Dia avy hatrany rehefa mijery ny fangatanao hianatra izy dia iny no andanjalanjany hoe omena vatsim-pianarana ianao na tsia, dia tonga dia efa liany avy hatrany. Amin'ireo vatsim-pianarana izay omeny, misy vatsim-pianarana zany reto karazany 1, 2, 3, 4, 5, karazany 5. Amin'ireo vatsim-pianarana omeny 5 ireo azonao angatahana avokoa. Satria ry zareo mantsy ny tonga dia mijery hoe ity no omenanao. Fa misy roa amin'ireo 5 ireo, ilay antsoina hoe Presidential Leap Scholarship sy ilay hoe Global Scholars Program Scholarships. Ireo indray zany tsy maintsy ianao no mangataka azy manokana. Hitanareo fa ao amin'ilay roa omeko anareo misy an'ilay fanazavana. Ka ilay Presidential Leap Scholarship ohatra dia omeny ianao zany raha mahazo an'io zany ianao dia ny fianaranao iray manontolo mihitsy no voantoka tanteraka. Fa raha ohatra indray moa zany tsy mahazo an'io ianao dia misy vatsim-pianarana hafa izay azonao angatahana. Fa ny fitambaran'ireo vatsim-pianarana hafa ireo zany, ireo fitambaran'ireo vatsim-pianarana 5 ireo sy vatsim-pianarana hafa avy amin'ny sehatra izay antsoina hoe sehatra tsy miankina, izay manome vola an'ilay anjerimanontolo, dia azonao atao ny mianatra maimaim-poana. Ny tanjontsika zany dia ny hahatonga antsika voafidy. Ka ny zavatra atao dia tsotra be. Omeko anareo zany ilay roy dia jereo ilay roy. Ilay roy, liainy atao hoe roy ho an'izay sahirana be amin'izany. Jereo ilay roy dia jereo hoe ahoana ny hamenona an'ilay fangatahana, dia fenoa ilay fepetra. Rehefa fenonareo ilay fepetra, alefaso ny fangatahanareo dia raha ohatra moa nareo mila fanampiana amin'ilay torohevitra hamenona azy dia aza misalasala manoratra aty amiko dia ho hitantsika eo izany izay fomba hanampiana antsika. Fa mila alefa aloha re tompoko satria be asa be ahako ary araka ny haverimberiko hatrany dia izy ity moa dia asa fifanasoavana, tsy handraisa karama. Noho izany tsy loha laharana kanefa
tsy atao ambany zavatra ka alefa aloha be le izy dia jerentsika izay azo efanampiana. Zay ary zany ny fandarana androany fa dia 10 minitra sisa 10 sekondra sisa no ananako fa dia mankasitraka sy mankatelina antsika rehetra misaotra hatrany ny AZ radio télévision ny amin'ny fanolorana fandarana maimaimpoana, mankasitraka ny isika nanaraka ny fandarana, mankasitraka ny teknisiana nampitany feo dia hitanareo ao amin'ireo Facebook page ny tsipirian'ny fandarantsika sy ny toromarika rehetra momban'izany. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tomboko vavy amin'ny manaraka indray. Misaotra tompoko.